Miarabantsika mpiray-tanindrazana amin'izao harivariva izao. Za dia miala tsiny aminareo fa ny zavatra lazaiko dia tsy maintsy zavatra somary mampatahotra kanefa tsy maintsy lazaina le izy ahafahantsika mba ho tonga saina amin'izao toetra raha misy izao. Ny vaovao farany eny mikasika an'le zavatra nolazaiko hoe ny Amerikanina nisy émissaire Amerikanina tonga tany Madagasikara, ny rangahy Donald Trump mba handraisan'ny Madagasikara an'ireo immigré illégaux, izay criminel, marihako tsara tia immigré illégaux criminel no roahan'i Trump miala amin'ny firenena Amerikanina. Efa nandroaka marobe izy ary any Salvador no nandefasany ny ankabeazan'ireo sud-américain criminel, zany hoe inona hoe criminel, dealer, mpivarotra drogy, mpanolana, dia efa 70,000 nalefany any Salvador. Any Salvador misy ny fonja lehibe indrindra eto ambonin'ny tany, olona 70,000 personnes no lasany. Amin'izao fotoan'izao tsy afaka mandray intsony Salvador satria efa be loatra, zany hoe tsy navelany irendreny zany le olona fa nitazominy ao anatin'ny fonja. Dia alaivo sara an-tsaina amin'izany raha hoe raha andray an'izany Madagasikara, criminel hoa, vakio tsara le tatitra nataon'ireo mpanao gazety vahiny ireo fa olona tsy nilain'ny Trump ireo, tsy ny immigré illégaux rehetra akory no diadavan'ny toerana misy azy. Zay immigré illégaux tsy criminel naveriny fotsiny any amin'ny firenena satria manaiky andray azy amin'ny firenena ny alan'ireny olona reny, fa ny criminel kosa no lavon'ireny firenena reny dia tsy noraisiny. Izay no mahatonga ny Trump mitady vahaolana aingana handefasana an'ireny. Madagasikara amin'izao fotoan'izao isan'ny fantany hoe tany malalaka ary mbola azo anaovana an'izany. Dia raha nitatitra azo amin'izao fotoan'izao, ataoko conditionnel ty resaky ty, mbola conditionnel aho fa raha nitatitra azo dia efa nanome akôro raha mika, zany hoe fa nanaiky fa mbola misy zavatra ambamboarina be dehibe eo satria tsy fantatra hoe ahoana ny fomba ahafahana manatanteraka amin'ny ara-dalàna, satria azo avadika amin'ny ara-dalàna daholo na zavatra tsy misy dikany ary. Ahoana ny fomba ahafahana no asiana olanin'ny Assemblée nationale ve, asiana olanin'ny Sénat ve, satria zavatra ngezabe ohatr'izany tsy tapaka na androm-panjakana ray fotsiny fa tsy maintsy mandalo olona maro. Ary zay natonga ny asitenina nilika ndraikitra aloha hoe aleo aloha hofantarina ny tiany président tenenina, zay vao mamoaka ny hevitray. Efa nisy zavatra ohatran'io tamin'ny andron'ny Jona Mampianina, tadidinareo tsara le pakistanais, le arabe-pakistanais nalefa tany Madagasikara zay noteren'ny Turquie moa raha tsy diso izay, dia nivezivezy fotsiny eran'ny tanàna tsy nanao inona le pakistanais reny, dia mbola ao izy ohatra amin'izao manao bizina maloto madinidinika eny, misy ary moa mivarotra ny sasany. Fa amin'izao fotoan'izao raha mahatsikaritra nareo mampiroborobo ny fivavahana izy ireny. Ary na izy samy silamo raha tena tsy mitovy hevitra, satria ny silamo traditionnel tany Madagasikara dia nanana ny finoany sy ny fomba fivavahany, fa reto pakistanais reto dia tena nanana ny fomba tena hoe faran'izay mahery vaika amin'ny filaza azy. Ka dia zay no zavatra misy. Marihako tsara, criminel zany hoe olona voaheloka, olona mpanao heloka, olona mpanondrana rongony, mpanafatra rongony, mpanafatra cocaïne, zany no alefan'ny Trump any Madagasikara. Ary conditionnel ny tena efa nanaiky ny filoham-panjakana satria misy vola be amina million de dollars ny tambon'izany, ohatran'ny trosa efa nataontsika ihany. Dia fanontaniana mipetraka raha hoe nitrosa azo tany amin'ny banque mondiale sy ny FMI hatramin'izay raha tsy hitazena lehany, tsy fantatra hoe nakaisa, tsy fantatra. Nitrosa azo ny vola azo ny Jona Mampianina tamin'ny ampidirana an'ireo pakistanais be dehibe ireo, aiza nakaisa. Dia ahoana ninotsika fa raha isy vola raha ho azo ny Mikaela sy ny firongony ao avy amin'ny Amerikanina dia hoe ho an'ny Malagasy, tsisy an'izany. Faharoa manarakarak'izay, araka le niteneniko resaka intérim, ny fahefana intérim tompoko, ny intérimaire tsy tokony handraifanam-pahan-kevitra ny amin'ny fandraisana hevitra tena hoe faran'izay saripady amin'ny fitondrana ao amin'ny fanjakana.
zany resaka zany a tsy tapaky ny fitondrana intérimaire zany, tsy tapan'izany be de be zatra tsy tokony ho raisiny akory satria mpisolo toerana fotsiny izy eo, araky ny teny siteny mpisolo toerana izy ny eo, zany hoe izy zany raha ny tena marina tsy tompo toerana. De zao nefa izy nareo fanendrena nataon'ireo ara zany de tsy ara-dalàna daholo, reo olona nanaovana vaky balina tamin'ny fanomezana fahefana reo tsisy ara-dalàna daholo reo, satria ny fitondrana par intérim tompoky tsy mahazo manendrinendriny, tsy mahazo mamoaka lalàna, tsy mahazo nanao ninninina, zany hoe voafantriky ny zavatra nataony ihany izy ireo. Ary za zany raha ny analyse tsotsotra tiako tenenina aminareo de hoe efa tsinjotsinjony reto siteny sy rigasikara sy nanamoaka ny resaka hoe intérim ty zavatra ty, efa tsinjotsinjony fa ivadika horeo de izay mahatonga azy tonga de narosony aio anie tsy teteza mity izahay tsy teteza mity fa fitondrana par intérim, zany hoe fatany zany fa aoriana kely eo mety isy fiovana mety zavatra fanapa-kevitra lehibe de tsy maintsy ailika le izy, ailika eo ry zalary eo nanao an'io fa tsy zay, satria na tiana na tsy tiana isy fiandraikany any amin'ny fifidianana, isy fiantraikany amin'ny vahoaka malagasy. Ka eto de manao antsoavo, marina ho afa nyteneniko be de be ianareo mitafika ny antsoa hoe ahoana raha ny tokony atao, fa zao mila firaisan-kina ny tafika sy ny vahoaka ty, fantatro fa misy koa nareo le font faiky mpanaraty tsy manino enjeo tsy olan'izany, ianareo ny iaina amin'io zavatra io, ianareo any Madagasikara ny iaina n'io loza tsy loza amin'ny tataontsony io fa loza fa tena fa hiatra amin'ny taolana, tsy hisy tsony zany malagasy zany. Ary ianareo koa mpanao compte faiky sy mpanaratsy reo moa de inoko fa mety hoe olona ty ivelany koa nareo na hoe olona fa milliardaire tamin'ity fitondrany ty, fa raha tsy zany de tena malahelo mieritreritra hoe aiza ny tena fatakaranareo zavatra, aiza zany ny fitiavanareo ny tanindrazanareo, aiza le fanatisma tena hoe de tena manohana anjamba fotsiny an'ity fitondrana jilamboty ty ve, de mbola ifanaratsy foantsika de hoe satria zao ndrindray mbola argument mpome fa tsy mahita nareo tsy mamaly andreny satria tsy andany andro amaly andreny fa ny zavatra iseho na mpanohana an'izy ianao na mpanohana an'iza rehefa tonga any Madagasikara reo criminel reo tsisy tafavoaka velona nareo. Zay ihany ny teneniko mba tongava saina fa zavarina fotsiny manao an'ity adinangely fa zany mahazatra malagasy ty hatramin'izay napedina mizaratsaraina fotsiny na orange na bleu na violet zarazaraina am'izany nefa ny tany efa tsy hanao tsony. Ka de zay ny tiako tenena aminareo, miantso anareo tafika tena mba ampiseho am'izay le hoe tena ho an'ny tanindrazana, aza mifampiandriandritsika, aza miankina aminay nareo na hoe miandry aniza fa raisy ny andraikitra reo, mila mifandray tanana ny tafika sy ny vahoaka. Ianareo général be de be reo oingany ka général tena miravaka kapisily tsisy lavanazy, fahafahambaraka ho anareo zao zavatra misy zao, fahafahambaraka ny fampidirana andreo miaramila Wagner Rosianina miaro anga Mikael reo, aiza zany le valeur anareo tsisy na menatra ny reny journée an'ny manamboninahitra nefa ndrisy mitazataza ny relavitra ery, fa le malagasy kely mba mody miazakazaka kely ery. Ka zay ny antiako tenenina hoe aza mifampiandriandry aza mifampiandriandry fa raisy ny andraikitra reo tena fotoany zao esory fitondrana io raha fantatrareo fa tena efa za aloha mahita efa manimby fa ianareo tafika aza miazoazo aza mifampiandriandro tsy ilaina ntsony mifampiandriandry. Nareo mbola miteny mametraka dele eny za manaiky amin'ny fandaminanareo fa ty zavatra ty raha tanterakeo tsy misy an'izany Madagasikara zany tsony, tsy ny karana rery tsony no edivantsika eto amin'izay fotoana zay fa tenareo fatifatin'olona faikafaikan'olona avy any misy firenena samihafa amin'ny fiavin'ireo misy aziatika, misy amerikanina tatsimo, misy afrikanina, fa matoa firenena ny angany reny tsy manaiky nandraisana an'ireo olona reo de satria olona tena farany zay ampidi-doza ny fireneny ny fiverenany reny any amin'ny taniny. De Madagasikara ve zany ny poubelle ka handray fakofakon'olona rehetra eto ambonin'ny tany. Zay ny tiako tenenina moa tsotsotra aminareo androany fa efa tsy aloalika ntsony ny rambaro fa efa tena tenda, fa raha ny information farany azoko de nanaiky nga Mikael de mitady zay fomba rehetrarehetra anamboarana ny sain'ny olona, anamboarana ny resaka ny amin'ny assemblée sy ny karazany. Ka de tsy haiko aloha hoe anaiky very nga siteny satria somary nanipinipy baolina ihany nga siteny tamin'ny ray nandray andreo amerikanina reo satria fantany fa zava-doza zany raha izy.
ka de zay a ny teny tsotsotra kelina zay ka androany zay fa de mahiriza daholo tompoko.